Fananganana vondrona serasera eo anivon'ireo vondron'olona tsaraikaraiky no tanjona amin'izao fiofanana izao ary isan'ny zamabendraza amin'izany ny avy amin'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana aty amin'ny faritra Sava ary tompomarika amin'izao fiofanana izao moa ny avy amin'ny BNGRC avy any Antananarivo. Objectif dia hoe fananganana ny vondrona serasera isaky ny vondron'olona zany mba amizay tsy tapon'ny loza zany tsika zany. Ity communauté anankiray ity zany dia noho ny loza maro be taty amintsika dia namory zareo amin'ny UNICEF nanangana an'ilay communication de développement oentina hitsondrovana ny loza zany. Communication zany dia tena mitana ny rôle maventy indrindra satria resaka serasera no resaka ary resaka fananganan'ireo vondrona isaky ny commune any zany dia karazana agence ny serasera daholo mba hapitan'ilay hafatra any amin'ny olona ka ny serasera zany voalohany mitana an'izay hafatra zay mba ahafahany hiparitaka ny hafatra fa amin'ny vaovao ray mitovy ny fampilazana azy amin'ny faritra isan-karazany. Tsara ny manamarika fa androany Talata no ifarana ity fiofanana ity ary mpizaika miisa 20 eo no niarana totosa izany